Izay no fanambarana nentin'ny Praiministra lehiben'ny gouvernementa io ariva io. Taorian'ny voan'ny fanambarana teny amin'ny lapan'ny avoloha dia nanontaniana ireo tsotra ny momba ny fanambarana izay navoaka ny fiadidinan'ny Repoblika mikasika ny fametraha-pialan'ny gouvernementa Ravelonarivo izay. Praiministra Tia Tandrazana no iriny maro ao anatin'izay fanadihadiany vola ravoavy teo amin'ny sariny Thierry Rakotason teo amin'ny feon'ny Sidonie Rahaingo Malala. Ele fiainam-bahoaka moa zany mila ho hatsaraina na ny lalana inona rehetrarehetra rehefa mahatsapa-teny izy zany hoe tsy nahavita dia natena dika zany hoe tsy nahavita izy zany dia nametra-pialana ohatrohatran'izay fahazahoko azy zay eo mitofoana zao foana venatsika malagasy zay arana fa tsy mamana rehetrarehetra ve ianao Praiministra tiakonao ahoana zany mipetraka eo tsy hitako samy manana ny ambarany anjara miverina any amin'ilay resaka inona ndraiky ataon'zareo ato amin'ny assemblée indray tsika hoe any amin'ny anina fahafiry indray ny inona ozy izy dia mandreraka be indray fa io safidin'ny président zay tian'ny filoha ihany dia zay mipetrany ary aloha olona fakavy tsara aminy ihany ny tena mipetraka eo raha tena ahoana ny hoe fijerinao maholo tsotranao an'izay tena zary tsy mahafantatra zany tsy raha tsara zavatra miko manino eny sao dia vome ratso iny reny eo dia manahira fa ny malagasy zany tena mila fiovanana makany mizary zay le izy Praiministra Tia Tandrazana voaka ho azy foana nge rehefa Tia Tandrazana voaka ho azy foana hoe inona ny zavatra ataony tonga dia hita hoe Tia Tandrazana na tsy tia raha fijeriko azy aloha tsy tokony hametra-pialana izy fa tokony président mametra-pialana satria hoe mige olona indray ka noho izany zany io zany ohatrany hoe ahoana moa efa zaho zany le préministre hoe tsy aka mihitsy nefa ny président mametra-pialana iny dikan'izany tsy mitombona mihitsy zany le resaka mbola mouvement